Nahatra tokolasy toko vavy. Mahafaly ny radio Madagasikara no manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nofy nosoratany Erika Ravalso. Ireo mamelona ny tantara Saloy, Gaston Jacques Zoma amin'ny Irina. Manatotosa Gaston Randriamanalina, mandray feo Joary Setra Randriatsarafara. Fa ahoana marina lisy ny teniny. Tena mbola ao anatin'ny fahasahiranana hono zareo dia mbola tsy afaka manefatra dada. Efa ho herintaona maherangely izy izay mivolako ny tany amin-drareo e. Ehe, afo izo azy rehefa ny zanakao aza mba tafiditra tamin'ireny rahareny koa e. Ary raha tsy nisy ny volantsika aza dia tsy ho afaka tamin'ireny zavany sereony mihitsy ny zanantsika. Sy isy. Aleo rehefa apatsahivoka azy hatrany ny vola tokony averiny amin'ny dady. Oa, avelao izy anefa amina ipony fa efa nilaza ho tsy mbola manana. Ny fahaseranana nge misy hatrany fa mba mila patsevana mitrosambola tokony alohany ihany ny olona mba tsara fihavanany. Tsisy fihavanana tsara taka mifanavitra amin'ny fotoan-tsarotra ranga. Marina zany sangy sarotra ngeny mitady voly e. Marina aloha izay teny ny dady zay. Raha pahatsiaro eo ray aman-dreny namanao ihany ianao ridera dia kaji mandrakariva ny fihavanana ao amin'ireo namanao ireo. Fa ny fihavanana tsy fatipatoran'ny zavatra isan-karazany ihany no tokony hampifandray ny olona tsirairay dia irindra ny fiarahamonina. Aiko tsara nge mifandray amin'ireo namakireo ny iny e. Dia ahoana ray aloha fandaram-potoana ny landro any. Hiakatra eny akatsa dia mody rehefa avy miatrika fampianarana ka. Ary mba manao ahoana moa ny fianarana ao izay e. Jany kosa ry neny tena mandeha tsara izy aloha hatreto e. Ary ahoana ny fanomanana ny fanadinana. Tsara fiomanana tsara ny atiry dada, aza matahotra. Aza dia matoko tena be loatra nefa na izany aza. Raha tsy atoko tena moa dia inona no itokiny e. Mitoky amin'ny fehezana sy fitrandrana tarik-hevitra ary fahalalana samihafa fa tsy mianina fotsiny amin'izay atolotry ny mpampianatra. Fomba fianatra ny tsy te hifindra kilasy ny mianina fotsiny amin'ny atolotry ny mpampianatra ary dada. Tsy zany mihitsy a. Dia matoky an'lahy zaniko. Matokisa ary dada fa tsy maintsy azoko ny lesansa amin'ity a. Mivavaka ho anao ary tera mba ho tanteraka tokoa zany. Farovina tokoa moa ny fanadinana. Efa kely sisa e, ray voalohany eo sisa dia raikitra. Engane mba tsy tokona tsony ny mpampianatra. Tsisy fitokona ny mpampianatra tsony ka. Efa ny lama nge ny tamin'ny mpikarohan'izy ireo hony e. Fa lisan'ny mpianatra mety mbola hitokona raha isy zaniko. Fa ahoana kosa ry dada? Ka rehefa lany ny vatsy ny sasany dia mitaky fivoahan'ny vatsym-pianarana malaky indraiko. Tsisy vatsym-pianarana tsy voalovizany tsony kosa nge ry dada eo e. Ary raha misy tarika fitokonana noho ny famoahana an'izany melony sasany a. Tsy misy azony amin'izany tsony ny mpianatra fa efa mifantoka amin'ny fanadinana avokoa. Ela mitenen'izany fa rehefa ety amin'ny mpanao politika nge mpianatra dia mahavita mandoro kodiarana sy ahotsy-ahoana eo e. Ary mahita hevitra anohanana an'izany hatrany. Izay indray aloha ny tsy haiko ry dada. Fa maro ny efa vonona hiatrika fanadinana aloha fantatra hoe. Leo fitokonana lava ireny ireo. Dia izao mafy ary letsy ny fanadinana fa vavahady ny fahasoavan'ny isan-karazany fianarana. Dia aza mionona amin'ny lisansa fotsiny fa avy tao hatramin'ny ambony indrindra ny fianarana. Mbola vonona anohana anao hatrany izay amin'izany. Mbola ho hita eo izany ry neny a. Mbola ho hita eo ahoana? Ka tsy fantatra ny fiodin'ny fiainanako. Tsy fantatra ahoana ry dera. Mieritreritra ny janona amin'ny fianarana nga laha rehefa mahazo lisansa. Ka. Ka inona ny dikan'ileo hoe tsy fantatra ny fiodin'ny fiainana ka. Mieritreritra ny sady asa ano ianao amin'ny fianarana rehefa mahazo lisansa e. Ka raha asa ahafahana misontra ve no hitako amin'izany fotoana izany. Tsy aleo hijanona fianarana. Ka rehefa mianatra lesy dia misontra amin'ny asa foana. Ny ancienneté zany no eritreretinao hisondrotana amin'ny asa. Ka tsy zany mihitsy. Raha tsy hianatra tsony ianao fa hiasa dia ny ancienneté no fisondrotana amin'ny asa raha tsara mpampiasa koa aza. Kanefa raha tsy miditra amin'izany ianao dia tsy afaka manao asa tsara kokoa ankoatra ny efa eo an-tanana. Tena marina mihitsy lesy izany tenin-drelona zany a. Raha manao fianarana hatramin'ny farany lahy dia tsy very mandeha fa mitady an'lahy daholo ny toeram-piasana rehetra. Eny fa na ny orinasany ampitan-dranomasina aza mety hiantso an'lahy ka afaka misafidy tsara lahy amin'izay fotoan'izay. Ka raha anao miaramila nge a dia lasa jeneraly. Dia raha hiasa amin'ny banky indray a dia lasa talehibe na sekretera jeneraly sy ny sisa. Ohatr'izay nge le teneniko hoe asa misy fisondrotana e. Ka mila fianarana daholo nge izany ry dera. Tsara tokoa izany eritreretra lahy izany e. Fa ny anteniko fotsiny dia ny hoe aza mitsahatra mianatra naizanaiza ninninina asa tojo ny teny. Zahay zange lesy efa tsy fidiny ny janona tena ny tamin'ny fianarany. Marina mihitsy izany tenindrainao izany.
mahaiza manara roatra raha mbola afaka mianatra fa raha efa lehibe tahaka anay izao na manam-paniriana hianatra aza tsy afa-makaiza tsony. Zany mihitsy. Fa nahoana moa ny hoe tsy afa-makaiza tsony? Efa tsy mitazona tsony rery de raha fitady diana. Matanjaka ny saina raha mbola tanora ka afaka mianatra tena mianatra. Iandrery dada sy neny enko daholo izany teninareo izany fa aleo aloha andeha hianatra. Tena ratsy lesy lahy. Ratsy ahoana? Mpamadika elahy. Aza miteniteny foana letsy Zany mpamadika. Ina raha miporofon' izany teny lazany Naninona no nahazo affectation fa tsy elahy ka nampiasa hafa. Piasa tsotrodrany lahy koa nge letsy fa tsy mpitantana ny piasa. Ka ilana no tsy le tsofina tany ambadika tany. Aza atao ohatran'izany letsy ny finamanana trano izay De jereo koa fa ilana lasa voatindry aka ny toerako. Tsy mpitantana ny piasa aho ka tsy fantatro izany. Mpamadika elahy. Aleo ary ankataka mba ho ampifankalozantsika ro lahy de zany alefa any amin'ny toerana nanendrena lahy de lahy mijanonety Satria fantatra elahy fa tsy mety zany de izay ny lazainy lahy. Ka ny miapanga ho mpamadika elahy ka tsy mijery ny sono fanaovana tety mihitsy elahy. Ka inona raha miporofo akoatra ny hoe elahy no nitendrena hiazona ny toerako ka. Lazaiko eo amin'ny lahy fa tsy mpitantana ny piasa aho ka tsy haiko izany. Zaza mbola miangavy an'lahy hoe meteza nampia amin'ny ho asa vaovao raisiko eo fa elahy manana traikefa sy tena vanana amin'izany. Mantoa elahy nitendrena eo de hain'ny lahy ioko. Aza manao toy izany letsy Azony lahy ny toerana de raisy ny andraikitra de ho mpifahavalo ve zany tsika ro lahy sanatria? Raha raisy ny lahy n'izany moa de izay zaniko. Tsy mandray any lahy ho fahavalo letsy na de mifiaraha misotro isako izay mahatsiaro fotsiny ihany ve letsy de andresako any lahy ho fahavalo ka tsy mandray amin'izany ny saiko. Ina mampiseto an'lahy lazao letsy fihinana ary tia mbola mpinamana anketo letsy tsika Namantsika fa very fihinanana ahy. Tsisy an'izany letsy ain'Andriamanitra ny zavadrehetra. Matoa elahy avekite ihany de andray zany ny mety ho fihinanany lahy. Tsy haiko lesika. Mino ahy lahy fa mahatsara lahy kokoa ny matoa voatendry any lahy. Zany Za koa nge letsy anadino any lahy rehefa mba misy manan-kely latsakazoko iny. Eny mbola tsy fantatra zany. Matoky ahy lahy fa tena nanao an'izany mihitsy ahy. Eny ariko masina ny vavany lahy. Aleo tsy teny be fa ny fotoana anao kilaza azy Matoky ny lahy ary ahy. namana trantsika raha Rangaha mifoasa de karakara ny sakafo fa efa midimy ange zao Aleo atoroka. Anjaranao nge zao mahandro marainy Aleo aloha atory. Tsy azoko mihitsy. Tsy mba manaja fifanarahana. Mirena anao de andeha karakarao Fa maninona De eo ianao fa hiarina ako. Ve tsy ho tanteraka ny nofinofiko manana trano, mampanofa trano, mandray vola hofa-trano. Inona koa ary mahazo an-tany? Tsy fanaony mihitsy eo mitokony io fa asa izay nahazo azy. Sao de marary kosa ary kanefa tsy nahitany tsotro izany mihitsy izy maly ariva. Sasorena amin'ny affectation. Piasam-bahoaka kosa ianao ka tsy maintsy manaraka ny fandaminanao. Ty mbola tsy hita ihany izay tafatsangana. Sa ve tokony ho any ambanivohitra ihany amin'ny melomaso rehefa retirety? Te ampirisia aoka nanamboatra ny sainy tany hiatrika ny asany vaovao fa tsy mety zao ka. Mialo satroka andeha zao de zao fa betsaka izay nanompoako azy izay Ndre ary toa miheritra be dany zany. De ho natory be sahady. Aleo hoe jerena fa tena hafahafa zao Tena tsy mahatsiaro sy ambonin'ny tany. De aleo atory eo fa ampilamina azy zany Aleo manao fikarakarana sakafo maraina.
Mahalasa fisainana mihitsy ny fanaon'ny olona sasany ka. Isaka samy olon-dehibe ny fanaiky izao dia misy samy vadika. Eny tsy asiako olana izany fa ny fehivanana talohan'ny vola. Foko azy ireo ny volany draminy sady efa nanafaka ny zanako ihany koa. Tena tsy fanaon-tany mihitsy izany mieritra be izany fa maninona ary izy. Aleo mihitsy aloha jereko ka. Ramatoa, andoaina anao any ambanivohitra. Fa ninany? Misy arembe azo ananganana trano any. Avy natory ianao ka mbola tsy ao tsara ny sainao. Andao azo dia zao mihitsy. Matory aloha ianao fa tsy ampitoromaso e. Rehefa tsy handeha ianao dia ilozako eto. Dia tsy handeha hiasa zany? Tsy betsaka no io arena io zany asa zany. Inona mahatonga anao iteny an'izany? Novoko teo fa misy arembena velany dadabe ho ahony any ambanivohitra any. Izay indray le nofo ririnina. Eo ianao fa io mana dia handeha ka. Tena mbola manofo ty rangahy ty. Zay, lasa. Andraso ary aloha fa hiaraka aminao e. Io mana vetivety fotsiny a. Aingany ianao fa mandeha ny fotoana e. Vetivety re a. Aleo arahako io fa tsy fantatra izay anjoa azy ihany. Mety taitra tampoka koa izy dia mbola verisaina. Aingana ho ianao. Aingana fa ilozan'ny arembe eo. Vita rehefa andao amin'izay e. Dia ahoana nefa dera? Olo-dehibe izy ka fantan'izay ataony. Aleo zany laklera ihany no entintsika fa hajanona amin'ny dera indray e. Angamo izy tsy efa manana lakle. Manana izy fa tsika raha ilalana dia tsara kokoa raha laklera ihany no entiny e. Tena azo anao tampotampoka teo rangahy. Anangana trano sika dia ampanofa trano dia andray ofa trano e. Fa amin'ny alalan'inona ny ahavitana izany? Nakarena amin'izay sika ho Arena iza? ao amin'ny tranondrazany. Arena inona koa izany? Azoko nofo teo le arena ramatoa. Ary rehefa zany manofo ohatran'izay dia tena marina fa tsisy lainga. Sao dia voa aza ny sain'ity dany tamin'ny namindrana azy. Ho hitanao fa tena hiadana amin'izay sika e. Hay. Aleo aloha atsona ny anam-piasana fa tsy ho avy ihany ihany io. Nefa aleo SMS ny alefa dia efa fantatra ry zareo ka. Sisa dia ho tonga e. Fa hono izany nofinao izany aloha e. Nofoko fa misy arembena velan'ny dadabe eo amin'ny tranondrazana io e. Dia ahoana raha tsy misy izany ka? Tsy mamitaka ny nofoko ramatoa. Ary tsy mbola namitaka hatramin'izay sady matokoa nasehony dadabe tamiko tamin'ny alalan'ny nofo io arembe io dia fatany fahasaranantsika ka fony ho antsika io arembena feniny io. Inona nefa le arena? Tsy nylazay mazava tao anaty nofika aloha le izy fa nambarany fotsiny hoe arembe e. Dia mieritreritra izany ianao fa havita trano izany arena be izany raha tena misy tokoa? Izy tena mahavita tokoa. Matoa arena azo tehirizina ela toy izany dia volamena na vatsoa. Tsy misy afa-tsireo ihany ny zavatra sarobidy azo tehirizina ela ka. Dia ahoana ny anam-piasanao ka? Efa milamina ihany. Milamina ahoana? Mananamana ka rehefa tsy tonga miasa tampoka ny ray aminay dia mba miaro izay tsony tonga miasa ka. Fa sao dia tokony atsonao kely ihany aloha ny any. Efa avy-tsipika ifanarahanay izany raha matoa tsy mila miantso izany raha tsy toerana anao amin'ity asa vaovao tinga izany raha sanatria tsy miaro anao ny namanao e. Efa hifanaovana ho any ianay izany. Tsy maniry ratsy ho anao fa mirary soa. Engany tsy hisy hitady anao ny ampiasana sy ny lehibe ary tsy hisy hitady bolana ampiasa madinika. Tonga sika ho azontsika ny arembe. Tsy adino akory ny lakle ny trano ka arembe ve raha matoa dia ho adino ny lakle ao mandroso ianao dia andao alaina malaky ny arenantsika e. Aizaho aizato moa izany misy an'le izy. Ao anatin'ny riva tabery. Ahoana koa ny alalanao fa ao le izy? Ka efa nambarany dadabe tamiko tao anaty nofo dia voay malaky ary mivata ahitana izay ao e. Misay ianao no voankazo malaky ka piriko amin'ity baraminina be ity io dia misokatra e. Ka sao dia hanimba zavatra iny baraminina be iny? Ka ty no afaka manokatra azy aingany. Dia ataovy ariko. Natolotra anao teo. Nofy nosoratany Erika Ravalso. Ireo namelona ny tantara Saloy, Gaston
Shakies Zoma amin'ny rindra. Nana Totosa Gaston Randriamanalina, nandray feo Zoary Setra Randriatsara fara. Rampitsony toy.